faly miarabantsika ny tokantrano manaraka ny fandarana nosindrazanay ny olompirenena. Ankalaza ny fetin'ny fahaleovantena ny malagasy afaka andro vitsivitsy. Amin'ity indray mitoraka ity fandarantsika dia tena amesehatra mihitsy ny olompirenena mba hiteny, mba ho fantatra hoe ahoana fandraisan'ny olompirenena tsirairay avy, inona ny entin'izany fahaleovantena izany ho an'ny firenena malagasy. Tena tsy ampy mihitsy ny isam-bolana satria tsy miasa isam-bolana izay fa izay tsiponimponina kely eny no hanina. Izay zao mbe folo mianaka dia izay sy mamanay ihany no mamelona an'izay ankizy izay. Maro mbe folo mianaka anay izany dia izay sy mamanay ihany no mamelona an'izay nefa ny asa ataonay asa kely isan'andro zara-pamisy. Misy zokonay izay maty voaingana izy dia izay sy mamanay mamelona ilay zanany. Dia misy zokonay lahy evo koa marary nididina tany amin'ny Asaramanitra izy nasorona avokavoka. Efa injo izay. Tanteraka telo izy dia sisy mamanay koa mamelona anazy. Tena tianay mihitsy sady fanirinay mihitsy raha mbo misy asa sahazanay na ny lahy zany na ny vavy mba hiasa daholo fa tsy mitaingy tamboho. Sarosarotra kely dia izay reto izao manambady aman-janaka nefa ny vidim-piainana ny hitan'ny tsapanay lafolafo ny vidin-tsakafo. Za zao manan-janaka telo, ny aho zao nefa tsaniko ray volana 5 alina. Tsy misy jiro aloha izy ary tsisy rano fa mbola ambanimbany vohatra n'Antananarivo. Eto tanàna ihany nefa io tady mafy eo amin'ny fiainana sahirana mafy. Ny asako nefa ny asa tanangady. Za tsy manana asa. Andrasako amin'ny tany dia mba tsy ho very ny firenena malagasy Madagasikara. Tsy ampy mihitsy aloha fidiram-bola raha amiko alongany tsy ampy. Satria tokony ampitomboka varotra zao, tokony ampitomboka vola zao tsy ampy ny vola ampitomboka. Za koa manan-tena tsy manambady dia mbola misy azakam-boty ihany koa, mbola mampiko ihany koa satria tsy ampy ny fivelomany. Izay zany amin'ilay fampianarana ny mpianatra amin'izao, za zao manana zanaka mbola 4 menatany mianatra. Dia eo amin'ilay resaka vola zany miasa tsy misy, ny dadany zany efa mihosa tsy salama ny dadany amin'izao. Dia voatery zany tsy maintsy nijanona ny anankiroa. Anankiroa zany sy ny anazy zao mianatra, ny anankiray zao vao nijanona androany konko fa tsy nalohako azy. Tena tiako izany fianarana mamaim-poana izany, tena zarako ary satria ny zanako tiako tafita ary izany mbola ikirizako mitady izany. Na ry anankiroa nijanona eo ary malahelo fa tsy hitako izay atao. Indray zao no CP amin'ity dia tena nijanona mihitsy nefa ny demande efa vita. Dia ny anankiray dia 4 ilay faralahy dia nijanona ilay tao amin'ny akany izay. Tena le lafo fahasalamana aloha sarotsarotra satria le dokotera-panjakana zao dia tsy maintsy mandoha vola ianao zay vao ana fa tsisy intsony zany le hoe dokotera-panjakana sy ny ana fa vola daholo vao makany ny dokotera ianao mivoaka. Dia ianao zao raha miditra hôpitaly raha ohatra hoe tsy manam-bola aloha ianao dia tsisy mijery fa le any an'le manam-bola no misy mandray. Ny amin'ny maha olom-pirenena zany dia tiako angatahana mba le vidim-panafody zany mbo ahena satria tsy zakanay mahantra tsy manana. Ny zanako mihitsy narary nididina indroa teny an-dranavalina ary nadidy azy voalohany 7 000 eo. Aiza moa nahitako 7 000 eo amin'izao posiko izao, tsy mahita 7 000 eo fa dia nifehetran'ny dokotera tao amin'ny sosial sisa mba nahavitana an'izany. Ihany tena fangatahako amin'ny manam-pahefana dia le mba sosialy mbahoaka. Zay ny tena fanindriko hoe mba hoe raha marazy zany ianao mba maivamaivana fitsaboana fa tsy zakany mahantra izy tanao. Voan'ny hepatita iny goka be iny. Ty 10 volana nanomboka volana azy ohatra zao ny dokotera oktobra vao afaka teo mbola nanao pasy manangarina n'iny lavaka be ny sanandro. Nasorony ty cotonety telo ty natao plastika. Tena ilaina mihitsy ny sosialy mbahoaka satria ianao tsy manana vola hitsaboana tena fitsaboana nefa lafo tsy takatry ny mahatra. Ny alo izay ny tena fanindriko. Aleoko raha hoe ny sakafo ndray raha mahita araka apoka mba mihinana ihany. Fa le ao amin'ny hôpitaly mihitsy ny tena tsy vitany tsy manana. Tsy vitany tsy manana ianao raha vao tsy manam-bola dia tsisy mpijery ianao ao. Anay zao mitarika sarety nataonay anefa le sarety nefa sakazakana na le izy
tokony hoe raha amin'ny atanjy le izy sakana na amin'ny ariva koa le izy mbola sakana an'le polisy reny dia inona zany nataonay amin'io raha sarety mitondra inona raha mitondra inona dia sakanana daholo le izy na atanjy na alina tsy mahazo mandeha dia rehefa ohatra hoe anina dia angalany 3 alina rehefa tratrany amin'ny alina dia angalany 3 alina zay vao afaka mandeha dia zay vao alefa mandeha tsy miteny izy anatin'ny anakanana nefa hoe manery arabe hono anefa le arabe raha tery tokony le tomobile amin'ny sisiny reny ny asorina dia malalaka ny arabe dia ny sarety maka sisiny fa tsy tokony isy idiran'ny sarety mihitsy le arabe tery hoe ambotaiazy ambotaiolona ambotaretsaretsa fa olana eritreretinay zany dia tokony hoe mba mena fepetra mba ohatra hoe avela miasa mba hoe tenenina tsara hoe rehefa tsy manara-dalàna dia afaka saziana ohatra hoe manao sansinika nanana dia afaka saziana fa tokony hoe mba avela mba handeha tsara zany satria io fitadiavanay raha tsy avelany miasa zany dia voka-dratsy ny tena tsy hoe zay rery fa raha mivarotra arany satria raha ohatra hoe mandeha amin'ny ohatra zao hoe entana tokony vitana 2 arivo zao frian'le sarety raha kantobile iny aman'alina dia tsy zay rery fa tiatiko fa raha mivarotra raha rehetrarehetra zany dia mirara mahatiatiko daholo tsy voatery hoe ny sarety rery zany mahatiatiko fa na mivarotra raha mba misy fahatiatiko any koa any olona mitondra entana ary misy fahatiatika satria nentin'ny sarety zao raha mitondra balina lamba anankiroa ny sarety 10,000 makany beririka anefa raha tomobile no mitondra an'io dia 2 alina tokony hoe pahaviny amin'ny valo fa le amin'ny valo iny zany le mpianatra sy le mpiasa ny tena mandeha tokony pahaviny amin'ny valo iny tsy afaka mandeha dia akoatr'izay tokony hoe mba afaka mandeha vonina raha ohatra hoe misy fepetra ohatra hoe mba mifanana le anay fa ny anay ne adiny 2 ny sinesana nefa raha aveta makany Andravoahangy adiny 2 dia efa tsy tonga any tsy mety raha adiny 2 ihany miasa satria le lalana lavidavitra nitindrana azy fa tsy hoe akaiky tianay mba isy fianarana ao amin'ny PP zao terrain sy basket rehefa manao fananjahantena dia mivoaka mivelan'ny sekoly tianay mba isy tena malalaka ampianaranay tiako zao zay raha mba manana télé selecteur manana jiro ao aminay fa mijaly be zay ao amin'trano maka mijory kambana zay no mianatra lesona faly be ara manana efitrano zaho zokonay zandrinay dia faly be konko za raha afaka CP dia tia double mihitsy ny amin'ny fianarana tiako zao raha hoe voalohany tonga tsara no kalazinay dia avy amin'izay tsy tapatapaka amin'ny fianaranay dia amin'izay zay mba afaka CP dia amin'izay koa tsy midouble mihitsy fa maharaka tsara an'ilay fianarana tiako raha misy fianarana maimaimpona amin'izay za tsy tapatapaka ao am-pianarana amin'izay ohatra ny ankizy rehetra Tahionao